amin'ny edina voalohany indrindra aloha amin'ny resaka hoe embouteillage zay aloha voalohany sy maintsy edintsika. Ny faharoa ny resaka accident zany koa sy maintsy edintsika. Ny fahatelo ny fanajana ny cahier de charge ho an'ireo rehetra mpitatitra vahoaka eran'ny Madagasikara. Dia ao anatin'ny tetikady napetraka zany hoe amin'izany fanatsarana ary natratrarana izany tanjona zany dia ity fametrahana GPS anaty tomobily ity zany ny vahaolana voalohany. Dia ao anatin'izany koa dia izy tombontsoa ho an'ny tompona fiara zany satria amin'izao fotoana izao zany dia ilay fiara tsy afaka makany amin'ny lalana tsy tokony ho izy intsony fa dia ny lalana tokony ataony any ary fantany ilay tompona fiara hoe firy marina ny isan'ny ireo mpanjifa miditra ao anatin'ny tomobiliny ao anatin'ny ray andro ary fantany ihany koa hoe firy ny toro vitan'ilay tomobilina ao anatin'ny ray andro zany. Ny formation amin'ireo mpamily sy ny mpanampy azy mba azahoany ihany koa hoe inona ny azony atao fampatsivana azy zany fa efa fantany hoe inona ny azony atao inona ny tsy azony atao. Zany rehetrarehetra miaraka zany no entina zany miady amin'ny ty fifamoivoizana atsarana ny fifamoivoizana eto Madagasikara.